Tozandray mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady amin'ny aogositra amin'ny anora maraina hatramin'ny alatsinainy 7 aogositra 2024 amin'ny enora maraina. Mbola ikorotana hatrany ny toetry ny andro an-dranomasina amin'ny morontsiraka Atsinanana nosy iray manontolo noho ny alin-drano ateraky ny varatra azy. Vokatr'izay indrindra dia manan-keratra ny fampitandremana mahakasika ny alin-drano anonjabena aherin'ny ranomasina ny avononja manodidina amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra mety ananky hatramin'ny 3 metatra sasany mihitsy indraindray. Vokatr'izay indrindra dia mahazo fampitandremana miloko mena amin'ny morontsiraka Atsinanana nosy iray manontolo hatramin'ny talata 8 aogositra 2024 ny maraina. Entanina ny rehetra mba hanaraka hatrany ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety iseho. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana orana somary miatoato any atsimon'ny Sambava. Ho avy atsimo Atsinanana na atsimon'ny rivotra Kaosia 7 kilometatra isan'ora hatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray. Ananky hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora mihitsy any amin'ny faritra avaratra. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy nionja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra hatratra 3 metatra sasany indraindray. Isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana miatoato mety atiaviny izany indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra Kaosia hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy nionja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolanaro. Anorana malefaka indrindra ny alina. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra Kaosia hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7 hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Taolanaro. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy nionja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Taolanaro hatrany tanjona Vohimena. Andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra Kaovaly hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora hatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray. Aherin'ny ranomasina avy nionja manodidina ny 3 metatra. Isy alin-drano avy Atsinanana amin'ny ankapobeny. Ho an'ny morontsiraka andrefana manomboka eo amin'ny tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabony. Ibalika amin'ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra Kaosia 7 kilometatra isan'ora ananky hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora indraindray. Mety ho tafakatra 5 kilometatra isan'ora mihitsy any amin'ny faritra atsimo. Anonjaben'ny ranomasina avy nionja 2.3 metatra hatratra 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra any amin'ny faritra atsimo. Tanjona Ankabony hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana orana tandrifin-drahona mahalana morontsiraka Melaky. Ho avy atsimo ny rivotra Kaosia 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina anonjabe indraindray manakaiky ny tanjona Ankabony. Avy nionja 8.4 hatramin'ny 2.1 metatra hatratra 2.4 metatra any amin'ny faritra atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany amin'ny Analalava. Andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra Kaosia 7 kilometatra isan'ora hatratra 5 hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Adiny mpanonjana anonjaben'ny ranomasina avy nionja 8.4 hatramin'ny 2.1 metatra hatratra 2 metatra sasany indrindra ny alina. Ny maranana azy manomboka eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Ankabony. Andrahoana amin'ny tsitokotoko iovaova ny fitsokon'ny rivotra manodidina ny Nosy be. Hitoetra ho avy atsimo Atsinanana ny akafaka ho 20 hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora hatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray. Adiny mpanonjana anonjaben'ny ranomasina avy nionja 2.3 metatra fa manodidina eo amin'ny 100 metatra hatramin'ny 2.2 metatra rehefa atoandro.